Misaotra an'Andriamanitra isika tompoko fa manana an'izao fotoana izao etsika manompo an'Andriamanitra. Nous remercions Dieu puisque nous avons ce jour pour servir le Seigneur. Misy matoky isika Nous fa croyons- miaraka amintsika eto ny Andriamantsika. Nous croyons que le Seigneur est avec nous maintenant. Satria tsy mba diso ny teniny nambarany ao anatin'ity baiboly ity milaza fa na aiza no iangonana ny olona roa na ny olona telo amin'ny anarany dia eo voany izy. Puisqu'il justifie toujours sa parole quand il a dit « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Noho zany ianareo zay toka eto dia tomoko ino fa teny eto marina izy. » Alors, vous qui êtes présents ici, je vous invite à croire qu'il est vraiment ici. Satria raha mino ny famarinana zany ianao dia ho hamarin'Andriamanitra amin'ny fiainanao ny fisiny eto amin'ity toerana ity. Puisque si tu crois vraiment en la véracité de cette parole, Dieu va justifier aussi sa parole dans ta vie. Afaka ny atsapa zay tsapanay ihany koa ianareo zay manaraka ny fampompivavahana any atokantrano. Vous qui suivez ce culte en ligne, vous pouvez aussi ressentir notre conviction et notre perception durant notre culte. Manaraka zany miarabantsika rehetra zay efa tonga eto sy ianareo any atokantrano any miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy tonga soa miaraka manompo an'Andriamanitra isika. Ensuite, vous qui êtes présents ici et vous qui suivez le culte en ligne, je vous salue au nom de Jésus. Andao isika hisaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tehaka. Nous acclamons le Seigneur. Mialohan'ny anaovantsika vavaka ho an'ity fotoana ity dia amaky teny ao anatin'ny baiboly ao. On va lire donc la parole de la Bible avant de commencer. Salamo fa 50 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahenina teo zao ny voasoratra. Alleluia, midy aran'Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina, midy azy eo amin'ny abakabaka ny heriny, midy azy noho ny asa lehibe, midy azy araka ny habe ny voninahiny, midy azy amin'ny fitsofana ny anjomara, midy azy amin'ny valisy lokanga, midy azy amin'ny apokatapaka sy ny dia, midy azy amin'ny zava-maneno tendrena sy ny sodina, midy azy amin'ny kipansa maneno, midy azy amin'ny kipansa tsara feo, aoka zay rehetra manam-pofinaina samy hideran'i Jéhovah. Psaume chapitre 150, versets 1 à 6. Au nom de Jésus, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance, louez-le pour son extraordinaire façon d'agir, louez-le pour l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et la flûte, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Ivavakantsika tompoko. Nous allons prier maintenant. Ry Tompoandriamanitra ary any malala masina zay ny an-danitra eo. Père bien-aimé dans les cieux, Misaotra anao zahay ny amin'ny fitiavana lehibe zay efa nitiavanao anay. merci beaucoup pour l'amour que tu nous as aimés éternellement. Noho ny amin'i Jesosy Kristy dia nekenao ho isan'ny olonao zahay. Grâce à Jésus, tu es ici et nous faisons partie de ton peuple. Ka matokanay afaka manompo anao amin'ity androandroany ity. Ainsi, nous avons l'occasion de te servir, Seigneur, aujourd'hui. Manana finoana izahay fanao zavatra lehibe eto anao androany. Nous avons la foi que tu vas agir de manière grandiose aujourd'hui, Seigneur. Anisan'ny zavatra lehibe ho ataonao ny fanasitranana ny marary. La guérison fait partie de tout ce que tu vas faire aujourd'hui, Père. Ho vonjenao ho afaka amin'ny olana ihany koa zay manana olana. Tu vas aussi sauver ceux qui ont des problèmes. Ary ho tahianao arabaky teny zay rehetra manompo anao androany. Et tu vas aussi, Seigneur, bénir tous les gens qui viennent ici pour te servir. Misaotra anao ihany koa zahay amin'ity androandroany ity. Merci aussi, Père, pour ce jour. Fa reo zay marasy sy manana olana any atokantrano any dia anehoanao ny voninahitra ao. Car tu vas montrer ta gloire chez les gens qui ont des problèmes à la maison.
Terena ny anaranao tompo. Que la gloire soit à toi seul, Seigneur. Ahita voninahitra ao zahay. Tout le monde verra ta gloire. Misaotra amin'ny anaran'i Jesosy. Merci au nom de Jésus. Halleluja. Alléluia. Amen. Amen. Resika am-piafatanana ny mpitarika fiderana amin'ny androandroany ity. Nous allons accueillir le groupe de louanges avec acclamation. Toy izy hatrany te hatananao tsy ho an'olombelona tsy ho ampanompon'Andriamanitra fa ho an'i Jesosy irery ihany. Acclamons encore plus fort avec un cri de joie. Alléluia! Alléluia! Dia amafisina trano mpiarabana izay efa natao mpanompon'Andriamanitra teo, tonga soa atao amin'ny tranon'Andriamanitra ianao izay efa tena voarakitra zava-tsoa ho anao androany tsy hadanan'ny tompo dia tononona amintsika tsiraray avy isambatan'olona dia ara-pao ihany koa ny namanao eo akaikinao dia tsofirano izy ary izay tiana ho tanteraka eo aminao dia ambarao amin'ny namanao eo amin'ny akavia akavanana eo anoloana ao aoriana. Nous saluons également nos frères et sœurs qui suivent en ligne, que tout ce que nous allons ressentir durant ce culte dans la maison d'église, vous le ressentirez aussi au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons célébrer la bonté de Jésus. Nous allons célébrer Jésus, celui le bon, le Dieu de la bonté, le Dieu qui se trouve au plus haut. Androany dia hiderany fahatsaran'i Jesosy tsika. Hideran'Andriamanitra le mitoetra eo ambony fiandrianana avo isika satria tsara izy. Et ce matin, je tiens à te rappeler que quelle que soit ta situation, même si tu n'es pas encore dans une bonne situation, louons le Seigneur, louons sa bonté et nous verrons que Dieu va manifester sa gloire. Dieu va manifester sa puissance et sa bonté. Rappelons-nous l'histoire de Lazare. Pendant que Lazare était encore malade, Jésus avait son temps. Jésus avait le meilleur moment pour faire des miracles, mais il ne l'a pas encore guéri. Il a attendu que Lazare soit mort pour manifester sa bonté, pour manifester sa gloire. Et aujourd'hui, si tu es dans une situation inconfortable, sache que Dieu a le beau moment pour toi, pour te prouver sa bonté. Androany te hampatsiaro anao hoe na dia ao anatin'ny olana azy ianao na ao anatin'ny aretina izay ianao dia aza zany no jerena fa andao hiara hiderany fahatsaran'i Jesosy foantsika satria raha matadidy ianareo ny tantaran'i Lazarosy narary Lazarosy fa mbola tsy teo ny fotoana mbola tsy teo fotoana anehoan'Andriamanitra ny voninahiny sy ny fahatsarana fa niandry mihitsy Andriamanitra hoe maty Lazarosy zay vao se manifeste zay vao naneho ny fahatsarany sy ny fahasoavany ary ny voninahiny Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy dia izany koa ny ambarako anao androany hoe aza ny olanao sy ny aretinao sy ny zavatra rehetrarehetra mety misy amin'izao vanin'andriainantsika zao no jerena fa Jesosy sy ny fahatsarany mpanjiny sa tsy izany ve ka andao arytsika ao anatin'ity hira voalohany ity tena hoe hanamafy Jesosy zao fiainako zao dia apetraka eo aminao satria tsara ianao sady mpanao ny tsara dia ho fanajantsika an'Andriamanitra dia andaontsika hitsangana. Vous également qui suivez en ligne, allons nous lever, on va célébrer ensemble la bonté de Dieu et remettre entre les mains de Dieu toute notre vie. Daoage. Dia miraha amin'ny finoana ianao hoe efa eo am-pelantanan'i Jesosy mombanao. Izao fiainako izao efa napetrako aminao ianao Jesosy ilay mpamotsy efa nekeko andriamanitro izay mitranga amiko anio ampitsoratry izay dia mbola aventsika ihany hoe Jesosy azao fiainako izao dia mbola apetrako foana eo am-pelantananao. Izao fiainako izao efa napetrako aminao ianao Jesosy ilay mpamotsy efa nekeko andriamanitro izay mitranga amiko anio ampitsoratry izay ekeko fandendrinao rambolanao Noho izany Jesosy dia hanolotra fiderana ho anao izahay. Manderano
akaikinao dia ampaherezy hoe apetrao eo amin'ny tompoko hoe ny aminao satria rehefa Jesosy miaha dia tsisy atahorana Ziulunao lazaiko izay mitrangy eo aminao Jambola Jesosy mpamo tsy nekenao andry amanitra elalana asaranao sy fiainanao anao indray mitondra tena zamitsy no zany dia iresaka amin'ny Jesosy tsika hoe anao ny idera Jesosy a kadera no atolotro no anao ry tompo fatsary anao sady manao ny matoky an'izany fiasanao zany zay izarehetra ataonao dia tsy misy sefony fa ianao nefa mandahatra anazy Jesosy mba hasoa anazy amen dia mbola hideranao ihany zay Jesosy hoe anao ny idera Jesosy a ianao mendrika amin'izany fiderana izany kadera no atolotro no anao ry tompo fatsary anao sady mpanao ny tsarako izarehetra ataonao sy avelanao hitrangako e maso sady tsary anao sady mpanao ny tsarako dia mahasoa satria tsara ianao e maso sady tsary anao sady mpanao ny tsarako tena mahasoa anay Jesosy ny zavatra rehetra ataonao raha mino an'izany ianao dia andaontsika hitehan-tanana mafy dia mafy a ho fanehoantsika sy fanekentsika fa tena tsara ny lahatra Jesosy tsara ny asa tanana ianao koa ny asa tanana nous sommes l'œuvre de Dieu et à travers nous il y a la bonté de Jésus amen dia noho zany a andaontsika hiara hifaly hiara hanandratra an Jesosy satria tena tsara izy para kalaza não sairá inteira se solte aí o piano mas aqui vai inteira fita aí no mental anai fantasela mi fiubina no Vola fisica iano e afifalina no liderazzi che si accalazanti Tira si fare casa não sairá inteira se solte aí o piano mas aqui inteira fita aí no mental anai Samitsi sosia facesse numena wanai Nusanda yari fali saya kalaza sia Yarifali, yaribera, akalaza sia diza Yarifali, yaribera, yariubiano anakiza Bazara yanao, zara limi Vola yari fali chani za yari fali yari dera Yarifali, yaribera, akalaza sia diza Yarifali, yaritera, yariubiano anakiza
Kalaza não sairá. Inteira se solta e nunca não manda guisar. Lei veloce fa suave, no Inteira ficarina no menal malai. Descerá de fio. Lei yara i fanu e wana cheno sai. Yari fali yari tera. Yarifali, Yaritera, a Kalaza se andisa. Yarifali, Yaritera, Yariuga não manda guisar. Mas Sarayanão, Sarayindita, Sarayanão. Yari fali yari. Yarifali, Yaritera, a Kalaza se andisa. Yarifali, Yaritera, Yariuga não manda guisar. Mas Sarayanão, Sarayindita, Sarah Yano, Tenat Sarah Yidin. Oui Seigneur, tu es tellement bon. Tu es bon à chacun de nous qui sont présents et à nos frères et sœurs qui suivent en ligne. Sarah Yano. Sarayindita, Alléluia, alléluia. Tsy tsapanao ve zany fifaliana eo amin'ny fanatrehan Jesosy zany. Tena tsara Jesosy. Aza manany amin'ny hoavinao ianao fa tsara reto Jesosy. Tsy miaiky an'izany ve ianao? Fanasitranana fahagagana efa azo antoka zany. Fa androany kosa aoka ianao hifantoka hoe za dia hidera ny fahatsaran'i Jesosy. Natao hihirahira ny fahatsaran'i Jesosy foana. Nous sommes faits pour chanter et pour louer et pour parler de la bonté de Dieu à chaque instant de notre vie. Nous sommes la lumière. Izy zao sy anao ny fahazavana hitondra an'izany fahatsaran'i Jesosy zany dia raha mety aminao akipio ny masonofinao. Saintsiny hoe inavina efa nataon'i Jesosy taminao. Inavina efa nomeny Jesosy ianao. Eny e, nataoko ary hoe mbola tsy nandray ininy ianao androany manana finoana fa rehefa hirahira ny fahatsarany ianao dia ho asehony aminao zany. Amen. Natoky ianao teo amin'ny fiainako. Natoky anao teo amin'ny fiainako. Naseho anao foana Jesosy fa tsara ianao. Eny io fofinaina io dia fanehoanao ny fahatsaranao. Halleluja. Za mihitsy Jesosy. Isaky ny miaina Jesosy io iraiky unia saranao. Za mihitsy Jesosy natoky foana ianao naseho anao le fahatsaranao goavambe. Anao teo amin'ny fiainako naseho ai fa tsara loatra ianao isaky ny miaina Jesosy io. Dia andao isika hivavaka mba tena hoe tsy ho hirahira fotsiny zany fa tena avy ao am-ponao. Andao hivavaka isika. Mankasitraka anao zahay ny amin'ny zavatra rehetra nataonao, ny amin'ny zavatra rehetra mbola ho ataonao eo amin'ny fiainanay. Na dia amin'ny ora farany ara dia afaka maneho fahatsaranao foana ianao satria izahay Andriamanitra tsy miova anao. Manana fotoananao ianao dia manaiky an'izany zay. Oui Seigneur, nous savons que tu as ton propre bon moment et nous attendons à ce que tu agisses, à ce que tu te manifestes en temps voulu, Seigneur. Et nous avons foi à ce que tu fais dans notre vie. Nous avons foi à tes projets, à tes promesses, Seigneur. Oui, Seigneur, alléluia. Nasceu não vai passar a luz. Isso aqui nem me ainda. Jesus
Seigneur, je t'offre mon souffle de vie, je t'offre tout ce qui est bien et que tu récites dans tout cela, Seigneur. Casa, casa, kama nuchunai, Fui Guana, Anza Comando tu. Casa, casa, Comando Chuna, Etzarana. Oui Seigneur, toute ma vie tu m'as prouvé que tu es bon. Toute ma vie tu as été bon. Oui Seigneur, il n'y a pas à discuter, tu me l'as prouvé. Tu m'as donné, Seigneur, ce qui est bon pour moi et ce que je mérite. Alléluia. Tes bienfaits, tout ce que tu as fait dans ma vie, tu l'as fait, Seigneur, parce que tu es bon. Et nous allons encore chanter. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été bon. C'est social. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons encore te dire que toi, notre bien-aimé, tu es le meilleur. Tu es the best of the best. Tu es le plus bon. Alléluia. Alléluia. C'est toi ça, Jésus. Tu es le meilleur. Tu es bon, Seigneur. Et même si nous ne le voyons pas encore de nos propres yeux, nous savons que tu es bon. Et tu seras toujours éternellement bon envers nous. Le fait que tu t'es offert à la croix signifie que tu es bon. Le fait, Seigneur, que tu as enduré tout le mal qu'il y a dans ce monde nous prouve que tu es tellement bon, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, mon bien-aimé, tu es bon. Alléluia. Alléluia. Tsaraino, tsaraino, imalalaku. Yanazan, Jesus, Yanazan. Simis matu chanirno, asmis azuarna fatsarano, ni malalak delle tsara inji. Bola verna yan Jesus e nole malala ele tsara inji.
jesosy fa ianao Yeshua Nous croyons que Jésus est vraiment là. Araky ny hitako anaty amin'ny baiboly, nataiza toerana liany dia naneho ny Maha Andriamanitra azy
teo amin'ny olona izy. Comme on a déjà vu dans la Bible, là où Jésus était, il a toujours démontré qu'il était Dieu. Tsy napozin'ny olona fa tao re zay narary nosotraniny. Tout le monde était surpris car il a guéri les malades. Tao re zay nanana olana nanehoany fahagagana. Ceux qui ont des problèmes, il a apporté des solutions. Tsy miova Jesosy hatramin'izao. Jésus ne change pas jusqu'à maintenant. Mbola miasa izy malaka ankehitriny. Il agit toujours. Sambatra isika rehetra zay manao zao fampom-pivavahana izao. Nous sommes heureux en servant le Seigneur. Raha mino azy ianao dia hitan'ny herin'Andriamanitra miasa ihany koa. Si tu crois vraiment en Jésus, tu verras aussi la gloire de Dieu agir dans ta vie. Eny na ianareo any atokantrano azy a dia afaka ny atsapa zay ho tsapana eto. Même si vous êtes à la maison, vous pouvez ressentir aussi ce que nous allons expérimenter ici. Ahondreny lohanao zay tonga eto. Nous allons baisser la tête. Saintsaino fa tianao Andriamanitra. Méditez que Dieu t'aime vraiment. Saintsaino fa eto marina izy. Médite qu'il est vraiment ici. Saintsaino fa le nambarako teo dia ho hamarininy eo amin'ny fiainanao. Méditons que Dieu va vraiment justifier ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Misaotra Andriamanitra. Merci Père. Andeontsika mbola hanao hira anankiray mitondra ny lohateny hoe avo indrindra ianao. Nous allons faire un chant à vous indrindra ianao ray. Akopy masinao anatin'izany rehetra izany. Fermons les yeux. Afaka vavaka nefa ianao anatin'ilay hira irantsika manao. Tu peux prier durant le chant que nous allons faire. Amen. Amandriamanitra anao dia ndreto izay mitsoka anao tokoa. Amen. Mbola veritsika ihany izany hira izany. Nous allons encore répéter ce chant. Hallelujah. Amen. Amen. Tena ny raha mifono rehetra ianao.
misaotra Andriamanitra. Merci Père. Tena eto marina ianao. Tu es vraiment là. Ahitanao Andriamanitra miasa izahay. Nous verrons ta puissance aujourd'hui. Ho sitrana namana izay marary. Tous les malades seront guéris. Ivan'ny olana ho an'izay manana olana. Tous les problèmes seront résolus. Ho voataza rehetra. Nous serons bénis. Mino an'izany izahay. Nous croyons en cela. Amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Mankatoerantsika tompoko. Vous pouvez vous asseoir. Amin'izao fotoana izao tsika dia hitondra ny fanatitra ometsika an'Andriamanitra. À cette heure-ci, nous allons apporter les offrandes pour Dieu. Eto ihany koa ny ampahafolokarena. Nous allons aussi apporter les dîmes. Afaka manao fanatitra sy ampahafolokarena ihany koa ianareo izay manaraka ny fotoam-pivavahana any an-tokantrano any. Vous qui suivez le culte en ligne, vous pouvez aussi faire les dîmes et les offrandes. Manana finoana fa marina be ny voalaza amin'ny Baiboly. Ayez la foi que la parole de la Bible est vraie. Rehefa manome isika ho Jesosy dia omeny mihoatra no izay nomentsika azy izy, manome izy. Jésus a dit que si nous allons donner, il va nous donner aussi plus que nous allons donner. Hosokafan'Andriamanitra varavara lanitra. Dieu va ouvrir les écluses des cieux. Tsy mahazo mirorosaina isika. Nous ne pouvons pas douter, Satria marina be izany teny izany. puisque cette parole est vraie. Andriamanitra no teny an'izany. C'est Dieu qui a dit ça. Ka dia angatana ianareo izay nitondra ny ampahafolokarena mba handrosa aty anoloana. Donc vous qui apportez les dîmes, vous pouvez venir devant. Afaka manefa ny fanohanana ny émissiontsika ihany koa nefa isika. Vous pouvez aussi avancer pour soutenir nos émissions. Rehefa avy eo tatazany manokana eny toerana fanatitra mahazatra. Et après, on va collecter les offrandes qu'on fait tous les dimanches. Mandroso antsika tompoko dia hanao hira anankiray ny mpitarika fiderana. Nous pouvons venir et en même temps, on va faire le chant. Hoanao eny an-toerana afaka miaraka mihira aminay ianao. Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Pour tous les peuples et toutes les nations. Tous les peuples et toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Pour qui tu es, Oui, Seigneur, nous te louons. nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Pour qui tu es, Oui, pour qui tu es. pour qui tu es. Oh, oh, Oui, Dieu, tu es bon. tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Tu es bon et ta grâce envers nous durera Que jamais. tous les peuples et toutes les nations se prosternent devant toi. Tous les peuples et toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Pour qui tu es, Nous te louons. nous te louons.
Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous voulons encore chanter Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous. Tous les peuples et toutes les nations chanteront que tu es tellement bon. Tous les peuples et toutes les nations, de génération en génération, Toutes les louanges. toutes louanges. Hey, hey, hey. Alléluia, Alléluia, toutes louanges. Qui tu es, toutes louanges. Alléluia, Alléluia, toutes Pour qui tu es. qui tu es, Pour qui tu es. pour qui tu es, Pour qui tu es. pour qui tu es, Pour qui tu es. pour qui tu es. Acclamons fort le Seigneur. Alléluia. tonga amin'ny fotoana izay hitondrako ny afatra avy amin'Andriamanitra ho anareo aho. Nous arrivons maintenant au moment où je vais annoncer la parole qui vient de Dieu. Mbola mafisiko hatrany hatrany fa miaraka amintsika eto ny Andriamanitra izay tompontsika. Je redis encore et encore que Dieu que nous servons est parmi nous. Androany izy hiteny amin'ny sambatan'olona amintsika. Et aujourd'hui, il va parler à chacun de nous. Hiteny izy ho fampahirezana antsika. Il va parler pour nous encourager. Hiteny izy ho fitahina ho antsika. Il va parler pour nous bénir. Ary mitaonanareo aho ny ino izay teny ampitoren'Andriamanitra eto. Et je vous invite à vraiment croire à la parole que je vais annoncer aujourd'hui. Amin'ity androandroany ety dia mbola nazava aminareo mikasy any amin'ny finoana indray aho. Aujourd'hui, je vais encore une fois vous expliquer la foi. Ny finoana matsy araka ny voalaza amin'ity baiboly ity dia iray amin'ireo haindehibe ny fanahintsika ahafahan'Andriamanitra mampiseho sy mampisogadina antsika amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika. Parce que selon ce qui est écrit dans la Bible, la foi est parmi la chose le plus cruciale pour notre âme afin que Dieu puisse montrer que nous sommes vraiment à lui. Io zany mila manana finoana daholo tsika rehetra tonga eto. C'est pour cela que je vous invite à avoir la foi. Ny olona manana finoana ihany matsy no azon'Andriamanitra anehoana ny maha-Andriamanitra azy. Parce que Dieu n'agit que seulement sur ceux qui ont la foi. Eto zao Andriamanitra androany Dieu est parmi nous aujourd'hui, fa izay manana finoana amintsika dia azon'Andriamanitra anehoany ny maha-Andriamanitra azy. mais Dieu va montrer qu'il est Dieu sur ceux qui croient seulement. Mazava ke ny teny voalaza amin'ny baiboly. Ce qui est écrit dans la Bible est clair. Andao ke vakintsika ny Hébreu toko farak'y ambin'ny folo andimy fahaenina. Lisons ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dia hita sitraka amin'Andriamanitra ve ianao? Est-ce que tu veux être agréable à Dieu? Mila manana finoana zany ianao. Tu dois alors avoir la foi. Averiko vakina ihany le teny fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy miny fa misy izy sady mpamasoa izay mazoto mitady azy. Je vais relire la parole. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Tsy maintsy manana finoana ianao Tu dois avoir la foi raha ta hita sitraka amin'Andriamanitra. si tu veux être agréable à Dieu. Tsy maintsy manana finoana ianao Tu dois avoir la foi raha ta hita an'Andriamanitra miasa amin'ny fiainanao. si tu veux voir Dieu agir dans ta vie. Andao tsika hijery tantaran'olona anankiray ao anaty baiboly mba ho ataontsika ohatra. Nous allons voir une histoire dans la Bible pour prendre une leçon. Ny tanjon'ilay ohatra dia izao L'exemple nous dit, mba ahafahantsika manaraka ny finoany.
L'exemple est que pour que nous suivons sa foi. Ary mahatonga antsika andray zay noraisiny ihany koa. Et pour que nous puissions recevoir ce que cette personne a reçu. Vakitsika ny baiboly Hébreu 10:7 sy ny 8. Nous allons lire ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 13, versets 7 à 8. Tsarovy ny mpitondra anareo zay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo heverino ny hafaran'ny fiainany karao ny finoany. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. Arao ny finoany satria voalaza amin'ny 15 Jesosy Kristy no tsy miova ho mahasan'io ary mandrakizay. Imitez leur foi, car il est écrit au verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Maro ireo mpanompon'Andriamanitra talohantsika. Avant nous, il y avait déjà beaucoup de serviteurs de Dieu. Maro misy ireny no nanana finoana lehibe. Et il y a plusieurs d'entre eux qui avaient eu une grande foi. Dia hoy ny baiboly hoe arao ny fiainany Et la Bible nous dit, imitez leur vie ary jereo ny fiafarany. et regarde leur fin. Fa raha manana finoana tahaka azy ireny isika Car si nous avons la foi comme la foi qu'ils ont eue, dia izay nataon'Andriamanitra tamin'izy ireny no ny finoana nananany no ho ataon'Andriamanitra amintsika taranaka ankehitriny. donc ce que Dieu a fait à ces hommes à travers leur foi, il va le faire aussi sur nous à travers notre foi. Ny antony satria Andriamanitra tsy miova. La raison, c'est que Dieu ne change pas. Lay Andriamanitra niasa fahiny tao amin'ireo nanana finoana no Andriamanitra mbola miasa ankehitriny amin'izay manana finoana. Le Dieu qui a agi avant avec ceux qui ont eu la foi, c'est le même Dieu qui va agir maintenant si nous avons la foi. Ohatra amin'izany lay lehilahy anankiray atao hoe Abrahama. Et comme exemple, nous allons prendre Abraham. Araka ny voalaza ny baiboly lehilahy tena nanana finoana tokoa i Abrahama. Et comme il est écrit dans la Bible, Abraham était un homme de foi. Ny endrika nisehon'ny finoana teo aminy dia tahaka izao. Et comment s'est manifestée la foi d'Abraham? Ny ekeny sy nankatoaviny foana ny teny rehetra nolazain'Andriamanitra taminy. Il a toujours accepté et obéi la parole de Dieu sur sa vie. Ny ekeny sy nankatoaviny foana ny teny nataon'Andriamanitra taminy na dia tsy fanaraka amin'ny sainy amin'ny maha-olombelona azy aza. Il a toujours obéi à la parole de Dieu, même si ce n'était pas selon ses pensées. Dia hoy Andriamanitra amintsika amin'ity androandroany ity, Et Dieu nous dit aujourd'hui, mila manana zany finoana zany ianao. nous devons aussi avoir une foi pareille. Dia ilay finoana nananany Abrahama. C'est la foi qu'Abraham a eue. Raha manana finoana nananany Abrahama ianao dia ho asehon'Andriamanitra sy ho asongadin'Andriamanitra fa tena azo tokoa ianao. Car si tu as la foi comme la foi d'Abraham, Dieu va te distinguer et il va montrer qu'il est Dieu. Ary tsy vitan'izany fa ho ataon'Andriamanitra tsara fehefary ianao. Et en plus de cela, Dieu va rendre ta fin une fin heureuse. Amin'izao vaninandro zao mety ao anatin'ny ady sy ny olana ianao. Peut-être que dans ces jours, tu traverses des difficultés ou des épreuves. Mety mafy aminao le zava-misy. Peut-être que c'est vraiment dur pour toi. Fa raha manana finoana ianao Mais si tu as la foi, dia izay nitondrany Abrahama no hitondrany anao. et Dieu va conduire ta vie comme il a conduit la vie Araka volaza d'Abraham. baiboly tsara fehefary Abrahama. Et selon la Bible, Abraham a eu une fin heureuse. Ary amin'ity androandroany ity misy hondrananareo aho mba ho tsara fehefary ihany koa. Aujourd'hui aussi, je vous bénis pour que tu aies une fin heureuse. Fa saika ny condition mila manana finoana ianao. Mais la condition, c'est que tu dois avoir la foi. Mila manana finoana ianao. Tu dois avoir la foi. Mila manana finoana Tu ianao. dois avoir la foi. Andao hiteka mafan'Andriamanitra Acclamons fort isika. pour le Seigneur. Tantarain'Andriamanitra fa tena nanompan'Andriamanitra tamin'ny fony rehetra i Abrahama. Dieu raconte que Abraham était quelqu'un qui le servait de tout son cœur. Tamin'izany fotoana izany tsy niemitra ary tsy nivadika tamin'Andriamanitra mihitsy izy na dia tao anatin'ny olana faran'izay tena goavana. Et à cette époque-là, Abraham est resté fidèle à Dieu malgré les épreuves et les difficultés qu'il a traversées. Ny olana tao amin'ny Abrahama dia ity. C'était quoi le problème d'Abraham? Folo mbola tanora izy mivady dia naniry ny
ananjanaka anana taranaka. Depuis leur jeune âge, Abraham et sa femme ont désiré avoir un fils. Kanefa antitra ihany ry zareo fa tsy nety nahazo valim-bavaka. Mais jusqu'à ce qu'ils soient vieux, ils n'ont pas pu avoir d'enfants. Olana tamin'izy mivady zany. C'était vraiment un grand problème pour eux. Fa izao tsy niemitra ary tsy mivadika tamin'Andriamanitra mihitsy izy. Mais malgré cela, ils n'ont pas détourné leurs yeux de Dieu, ils sont restés fidèles à Ry Dieu. fiangonana manaritra ty fotoan-dehibe ity. Alors, chère Église qui assistez à ce culte, Mampaheranareo aho. j'aimerais vous encourager, Na inona olana, na inona ady, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, na inona zava-misy, quelle que soit la situation, aza miemitra mihitsy ianao. ne retournez pas, Aza mivady amin'Andriamanitra zany ianao. restez toujours fidèles à Dieu. Foka hitoetra amin'ny finoana mandrakariva. Il faut que vous restez fermes dans la Satria foi, ny Andriamanitra ivavahantsika tsy hanarantsika izy. parce que le Dieu dont nous servons ne nous laissera jamais tomber. Ary raha mbola mijoro ho an'Andriamanitra ianao, azo antoka fa tsy maintsy tsara fiafara. Et si tu restes ferme pour Dieu, c'est sûr que tu vas avoir une fin heureuse. Eno tsara ny tantara ilazako aminareo fa lehilahy nanana finoana tokoa i Abrahama. Écoutez un peu l'histoire qui nous raconte qu'Abraham était un homme de foi. Tao aminy tokoa ny finoana ka noporofony tamin'ny alalan'ny fanekena sy ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Il a prouvé sa foi par l'obéissance à Dieu. Voalohany tamin'ny fadimy amby fitopolo ny taonany Premièrement, à ses 75 ans, niseho tamin'ny Andriamanitra Dieu s'est montré à Abraham. ary nilaza an'izao teny izao tamin'ny Abrahama Andriamanitra. Et Dieu a dit cette parole à Abraham. Hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama, Dieu a dit à Abraham, averiko fa dimy amby fitopolo taona izy tamin'izany. je répète encore, il avait 75 ans à cette Miala époque. eto amin'ny taninao sy ny havanao ianao. Quitte ton pays et ta famille. Miala eto amin'ny tanin'ny rainao ianao. Quitte aussi le pays de tes parents. Ary mandehana any amin'ilay toerana izay ho asehoko anao. Et tu vas aller dans l'endroit où je vais te montrer. Marina fa hitoerana izay nolazain'Andriamanitra hoe ho asehony ary asain'Andriamanitra amoninao izy. Cet endroit que Dieu a dit qu'il va montrer à Abraham, Toerana tsy mbola hitany. c'était un endroit qu'Abraham n'a jamais vu auparavant. Toerana tsy mbola fantany tantara. C'était un endroit que Abraham ne connaissait pas encore. Kanefa any amin'izany toerana izany no lasain'Andriamanitra ho alehany. Mais Dieu veut qu'Abraham aille dans cet endroit-là. Amin'ny maha-olombelona ny olombelona tena mafy zany a. Et en tant qu'humain, c'est vraiment difficile. Hoe ao amin'ny hoe dimy amby fitopolo taona ianao. Que à 75 ans, Kanefa asaina mandao ilay toerana nahazatra anao. on te dit de quitter l'endroit où tu t'es déjà habitué. Asaina mandao ny havanao rehetra. On te dit de quitter ta famille. Asaina mandao an'ilay tanin'ny rainao. On te dit de quitter le pays de ton père. Dia amorona fiainana vaovao any amin'ilay toerana asain'Andriamanitra honenanao. Pour aller construire une nouvelle vie dans un endroit inconnu. Amin'ny maha-olombelona ny olombelona tena mafy zany. En tant qu'être humain, c'est vraiment difficile. Kanefa inona hoy ianao no navalin'ny Abrahama? Mais selon toi, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Nandeha tokoa i Abrahama satria fantany tsara Andriamanitra. Abraham est parti, il a quitté son pays parce qu'il connaissait son Dieu. Nandeha tokoa i Abrahama satria tao aminy ny finoana an'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra. Abraham est parti parce qu'il avait la foi en Dieu et en sa parole. Ilay finoana nananany dia noporofony tamin'ny alalan'ny fanekena sy ny fankatoavana an'Andriamanitra. Il a prouvé sa foi en obéissant à Dieu. Ataoko hoe vakitsika ny Hébreu toko 12 andiny voalohany faharoa ary ny fahatelo. Lisons, Hatramin'ny andimy fadimy azafady. lisons ce... Hébreu toko 12 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fadimy. Azafady Genesis toko 12 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fadimy. Lisons ce qui est écrit dans Genèse chapitre 12 versets 1 à 5. Aroa Jehova tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranondrainao akany amin'ny tany izay asehoko anao. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Andiny faharoa indray.
dia toganao firenena lehibe ao sady ata ianao sy alehibe ny anaranao ary fetaina tokoa ianao. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ary tay zay manisy soanao ao fanosina zay manosina anao ary aminao no hitahina firenena rehetra amboniny tany. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Andininy faefatra dia nandeha Abrahama arak'izay efa nolazainy Jehovah taminy. Verset 4. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. No ny finoana nanarany no natonga azy nandeha arak'izay nolazainy Jehovah taminy. Abraham est parti grâce à sa foi. Kanefa itoerana zay asan'Andriamanitra aleny io tsy fantany. Alors que l'endroit où Dieu a dit d'aller, il ne connaissait même pas. Dia toy izay antsika andiny faefatra dia nandeha Abrahama arak'izay efa nolazainy Jehovah taminy ary notakomba niaraka taminy ary efa 10 amby fitopolo taona Abrahama raha niala tao arana izy. Et au verset 4, Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charon. Dia vakitsika eo amin'ny andininy fadimy fatapaka moa le ato amin'ny tableau. On va continuer au verset 5. Ary Abrahama nitondra ny Sarai vadiny sy Lota zanadralany mba ny fananan'izy rehetra zay efa noariny sy ny olona zay efa azony tao arana. Dia niainga izy ireo ankany amin'ny tany Kanana ka tonga tany amin'ny tany Kanana izy. Verset 5. Il prit sa femme Saraï et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont il était devenu propriétaire à Charan, et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan où ils arrivèrent. Mazava aminareo ve ilay voasoratra? Est-ce que ce qui est écrit est clair pour vous? Ny finoana tao amin'ny Abrahama no natonga azy nanapa-kevitra hoe eny ary Andriamanitra fa ekeko tenao akatoaviko tenao hiala eto amin'ny toerana nazatra ao. La raison pour laquelle Abraham a accepté d'accepter la parole de Dieu, c'était grâce à la foi qu'il avait. Fantatro fa tsy mamela orery ianao Andriamanitra. Il a dit, je sais Seigneur que tu ne me laisseras jamais seul. Fantatro fa zay miaraka aminao dia tsy maintsy tsara fiafara. Je sais que tous ceux qui te suivront auront une fin heureuse. Ataoko vakitsika ny Hébreu toko raiky amby folo andiny fahavalo hoe Lisons ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 11 verset 8. finoana no ny alekeny Abrahama rehefa natsona hiaingaka any amin'izay tany ho azy nolova ka dia niainga izy nefa tsy fantany zay alehany. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. Amafisiko zany amin'ity androandroany ity fa niendrika na ny ahoan'ny Abrahama ny finoany dia tamin'ny alalan'ny fanekena sy ny fankatoavana an'Andriamanitra. Je redis encore aujourd'hui que la manière dont Abraham a prouvé sa foi, c'était par l'obéissance à la parole de Dieu. Ny tian'Andriamanitra mbara amintsika zany amin'ny alalan'izay tantara izay dia izao. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers cette histoire? Mila manana finoana tahaka ny finoan'ny Abrahama isika rehetra. Nous devons aussi avoir la foi comme la foi d'Abraham. Mila manana finoana tahaka ny finoan'ny Abrahama isika rehetra. Nous devons aussi avoir la foi comme la foi d'Abraham. Faharoa, Et deuxièmement, neteny tamin'ny Abrahama indray ny tompon'Andriamanitra tsy toa. Dieu a encore parlé à Abraham. Ary nampanantena azy fa fa omen'Andriamanitra taranaka izy mivady. Et Dieu a fait une promesse à Abraham et sa femme de leur donner une descendance. Efa atitra zareo tamin'izany fotoana zany. À cette époque-là, ils étaient déjà vieux. Kanefa mbola niteny Andriamanitra hoe omeko taranaka ianareo. Mais Dieu leur a encore promis de leur donner une descendance. Natokan'Andriamanitra teny an'izany mantsy dia izao.
Et pourquoi Dieu a dit cette parole? Ain'Andriamanitra zavatra rehetra. Parce que Dieu sait tout faire. Tsy zavatra sarotra amin'Andriamanitra Et izany. rien n'est impossible à Dieu. Marina fa efa antitra Abrahama sy Sara vadiny. C'est vrai qu'Abraham et Sarah, sa femme, Amin'ny sont déjà maha-olombelona ny vieux. olombelona impossible ny mbola hanana taranaka. Et en tant qu'être humain, ce serait impossible d'avoir encore d'enfants. Kanefa dia mbola san'Andriamanitra niteny tamin'ny Abrahama hoe i Abrahama omeko taranaka ianareo mivady. Mais Dieu a encore osé faire une promesse à Abraham. Abraham, je vous donnerai une descendance. Amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika riavana aza mba mametra an'Andriamanitra ianao. Et en tant que peuple de Dieu, nous ne devrons jamais limiter Dieu. Rehefa niteny Andriamanitra tsy maintsy efainy ny teniny. Et quand Dieu dit quelque chose, il doit toujours l'accomplir. Rehefa nisy zavatra nolazain'Andriamanitra tsy maintsy tanterahany zany. Et quand Dieu a déjà dit quelque chose, il va toujours l'accomplir. Tsy hain'ny olombelona fahain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Cela est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Toy izao mivolaza amin'ny baiboly ao amin'ny Genesis 15 andininy voalokatra amin'ny andininy fahaenina. Et dans Genèse chapitre 15 verset 1 à 6, il est écrit: Rehefa afaka izany dia tonga tamin'ny Abrahama teny Jehova tamin'ny fahitany ka nanao hoe aza matahotra ry Abrahama, izao ny ampiainganao sy valipity lehibe indrindra ho anao. Andininy faharoa. Après ces événements, Andininy faharoa safady. Aroy Abrahama, Jehova tompo, inona no menao aho fa izao mandroso fanterana nefa tsy manan-janaka ary ny ho tompon'ny ay dia ilay Elizera avy any Damaskosy. Andininy fahatelo. Aroa koa i Abrahama, indro zao tsy nomenao farandimby ka indro ny anankiray amin'ny ato an-tranoko no andova. Ary indro ny teny Jehova tonga taminy hoe tsy andovanao zany fa zay ateraka ao dia izy no andovanao. Dia nitondra azy mivoaka teo ivelan'ilay izy ka nanao hoe jereo angelin'anitra ka izao kitana raha mahisa azy anao dia hoy izy tamin'ny ho takizany taranakao. Ary nino an Jehova izy ka dia nisainy ho famarinana izany. au nom de Jésus, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit: Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit: Tu ne m'as pas donné de descendance et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui adressa la parole: Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Après l'avoir conduit dehors, il dit: Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui affirma: Telle sera ta descendance. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Chère Église qui assistait à ce culte, selon les êtres humains, ce serait impossible qu'Abraham ait encore d'enfants. Et c'est pour ça qu'Abraham a pensé que son héritier sera un de ses serviteurs. Mais Dieu a dit non. Non. Ton héritier sera ton fils. C'est vrai que vous êtes déjà vieux. Mais ce que je vous dis, ça s'accomplira. Parce que vous êtes mes enfants. Et je te demande, Abraham, sors de ta maison et regarde les étoiles dans le ciel. Car si tu peux compter les étoiles, ce sera comparé ta descendance sur cette terre. Et face à cette parole, Abraham avait eu la foi. Il avait la foi que la parole de Dieu est vraie et qu'elle s'accomplira. Abraham avait eu la foi que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.
ry fiangonana rehetra manarika zao fampom-pivavana izao Alors, chère Église qui assistez à ce culte, mety aiza anao anina finoana tahaka ny Abraham je vous invite à avoir la foi comme la foi d'Abraham. aza mametra an'Andriamanitra mihitsy ianao Ne limitez jamais Dieu. isika keka olombelona e Nous sommes juste des êtres humains. voafetra ny takatra saintsika Notre pensée est limitée. fa ny Andriamanitra ivavahantsika amin'Andriamanitra azy dia tsy takatra ny saina zavatra vitany Mais Dieu, en tant que Dieu, il peut faire des choses qu'on ne peut pas imaginer. azo antoka zao fa amin'ity androandroany ity amin'ity toany ity raha mino anao dia ahita voninahitr'Andriamanitra Et comme aujourd'hui ou cette année, si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. zay rehetra mino manana finoana ao fofanotananao Secouez vos mains si vous avez la foi. ho tanteraka aminao ane zay inonao Qu'il en soit ainsi selon ta foi. ho tanteraka aminao ane zay inonao Qu'il en soit ainsi selon ta foi. rehefa avy nanisaketany Abrahama dia nisaotra n'Andriamanitra izy Et quand Abraham a compté les étoiles, il a remercié Dieu. resy lahatra izy fa dia mbola anana taranaka na dia efa antitra azy Il était convaincu qu'il pouvait encore avoir d'enfants, même s'il nisaotra était vieux. n'Andriamanitra izy hoy ao Et il a rendu grâce à Dieu. nisaotra n'Andriamanitra izy hoy ao Il a rendu grâce à Dieu. dia izao ny zava-nisy Mais qu'est-ce qui s'est passé? lasa ny andro lasa ny volana lasa ny taona Les jours sont passés, les mois sont passés, les années sont passées. tsy mbola tonga ihany le taranaka zay nampanantena an'Andriamanitra azy La promesse de Dieu ne s'est pas encore accomplie. fa zao mampahery ahy Mais ce qui est encourageant, tsy nankivy any Abrahama mihitsy zany Abraham n'était jamais découragé. fa mbola nitoetra tamin'ny finoana hatrany hatrany izy Mais il demeurait toujours dans la foi. nino zay nolazain'Andriamanitra hatrany hatrany Il izy croyait toujours ce que Dieu a dit. nino an'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra Il avait izy toujours foi en Dieu et en sa parole. ry fiangonana manarika zao fotoam-pivavana izao Chère Église qui assistait à ce culte, fiaina tahaka izany mihitsy no tian'Andriamanitra ho hita amintsika isambatan'olona Dieu veut que nous vivons une vie pareille. isika zay fa ao amin'Andriamanitra Nous tous qui sommes déjà en Christ, aza mba kivikivy zany mihitsy ianao ne soyez jamais découragés. malohana ny tefikasan'Andriamanitra zay nambarana tamintsika voalaza ao anatyity baiboly ity Il y a beaucoup de promesses de Dieu dans la Bible. malohana n'ireny teny efa navototra mpanompon'Andriamanitra ireny Il y a aussi beaucoup de paroles qui ont été prononcées par les serviteurs de Dieu. aza mirorosaina mihitsy anao na dia indray mandeha azy Ne doutez jamais, même une seule fois. fa efa nilasa ny baiboly Andriamanitra tsy mba olombelona kandaingy Car la Bible a déjà dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. fa rehefa nilaza izy dia tsy maintsy tanterahana iny Mais quand qu'il dit une parole, il doit l'accomplir. ary na dia izay mpanompon'Andriamanitra ary no miteny dia tsy maintsy ho amarin'Andriamanitra iny teny iny Et même si les paroles sortent de la bouche de nous, serviteurs de Dieu, Dieu va les justifier. satria izahay mpanompon'Andriamanitra mpiara-miasa amin'Andriamanitra Parce que nous, les serviteurs de Dieu, nous travaillons avec Dieu. ankoatran'izany efa nilaza faminaniana tamin'ny alalan'Isaia Andriamanitra fa ho toavin'Andriamanitra ho amarin'Andriamanitra ny teny zay efa navoaka ny vava-mpanompon'Andriamanitra Et à part cela, il a déjà été dit dans Isaïe que Dieu justifiera la parole des serviteurs de Dieu. tena arak'izany mihitsy ny finoana tao amin'ny Abrahama Et Abraham avait eu cette foi-là. zay matoka baiboly milaza ao amin'ny Romana toko faefatra andimy fahavalambinifolo ka hatramin'ny andimy faharoambiroapolo Et c'est pourquoi il est écrit dans la Bible, dans Romains chapitre 4, verset 18. ary rao tsara ke voasoratra e Suivez bien ce qui est écrit. ary na dia efa tsy nisy nanantena azy dia nanantena ihany izy ka nino mba ho rainy firenena maro araka ny voalaza hoe ho tak'izany ny taranakao Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit, telle sera ta descendance. reo mpiaramonina tamin'ny Abrahama sy Sara tamin'izany vaninandro zany La société qui vivait avec Abraham et Sarah à cette époque, dia tsy nananteny intsony hoe mbola azo taranaka izy mivady ils n'espéraient plus que Abraham et sa femme auraient encore d'enfants. fa ho an'ny Abrahama manokana tsy azo nozokozonina mihitsy ny finoany fa dia mbola nanantena foana izy Mais la foi d'Abraham était inébranlable et il espérait toujours.
dia izay finoana nananan'i Abrahama izay no teny Andriamanitra mba hananantsika rehetra toka eto. Et Dieu veut également que nous ayons cette foi d'Abraham. Be dia be ngereo dia fikasana izay efa nambaran'Andriamanitra tamintsika e. Dieu nous a déjà dit beaucoup de promesses. Maro amin'ireo dia fikasana ireny no tsy mbola tanteraka mandrak'ankehitriny. Et il y a plusieurs de ces promesses qui ne se sont pas encore accomplies aujourd'hui. Maro be ngereo teny efa navolotry ny vava-panompon'Andriamanitra taminareo e. Il y avait beaucoup de paroles que les serviteurs de Dieu ont déjà relâchées pour vous, Maro amin'izy ireny no tsy mbola tanteraka taminareo. mais plusieurs de ces paroles ne se sont pas encore accomplies. Vaoka hiavaka ianareo rehetra toka eto. Mais soyez distingués, Manana fanantenana hatrany hatrany. espérez toujours Fa tsy maintsy ho tanteraka zay nampanantenan'Andriamanitra. que les promesses de Dieu doivent toujours s'accomplir. Tsy maintsy tanteraka teny efa navolotry ny mpanompon'Andriamanitra. Les paroles des serviteurs de Dieu doivent s'accomplir. Ahoana hoy ny anjely liko toko voalohany ande fafita amin'ny telopolo. Qu'est-ce que les anges ont dit dans Luc chapitre 1 verset 37? Hoy izy fa tsisy ho tanteraka ny teny rehetra naloaka vavan'Andriamanitra. Il est dit, tout ce qui est dit de la parole de Dieu doit s'accomplir. Dia mbola toizatsika ihany famakina teny andiny fa 7 Romana toko faefatra. Et on va continuer ce qui est écrit dans Romains chapitre 4 Dia verset toizatsika 19. hatramin'ny dimy faharombroapolo. Et on va continuer jusqu'au verset 22. Ary tsy manale finoana i Abrahama dia nihevitra ny tenany izay efa ohatrany maty fa efa tokony 100 taona izy sy ny fahafatesany kibony Sara. Ary tsy nianahanany amin'ny teny fikasana tamin'ny tsy finoana izy fa nampahirezin'ny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra foana. Ary natoky indrindra fa izay nolazain'Andriamanitra dia haina tao koa. Dia nisaina ho famarinana izany. Verset 19. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été compté comme justice. Ataoko fa mazava aminareo io voasoratra io. J'espère que ce qui est écrit est clair pour vous. Niendrika ny esehon'ny finoana tao amin'ny Abrahama dia tahaka izao. La façon dont Abraham a montré sa foi, c'est Nino ny fisian'Andriamanitra izy. il avait la foi que Dieu existe. Nino ny tefikasan'Andriamanitra izy. Il avait la foi aux promesses de Dieu. Nino andray teny efa nolazain'Andriamanitra taminy izy. Il a cru à toutes les paroles que Dieu lui a déjà dit. Ka na inona zava-misy sy adina hatreny tamin'izany fotoana izany. Et quelles que soient les situations ou les difficultés qu'il a traversées, Na inona zava-misy sy adina hatreny tamin'izany fotoana izany dia tsy nirorosaina mihitsy Abrahama. quelles que soient les difficultés qu'il a traversées, Abraham n'a jamais douté. Ny zavatra lehibe tamin'ny Abrahama dia ity. La chose la plus importante pour Abraham, c'était que Marina amin'ny teny Andriamanitra hoy izy ka tsy maintsy ho tanteraka amiko foana izay nampanantenan'Andriamanitra. il a dit que Dieu est fidèle à sa promesse, donc tout ce qu'il dit doit s'accomplir sur ma vie. Mitotra zany afatry zany aho satria tian'Andriamanitra hanana finoana tahaka ny Abrahama avokoa isika rehetra tonga eto. Je vous apporte ce message car Dieu veut que vous tous qui assistez à ce culte, vous ayez la foi comme Abraham. Averitsika vakina ny Romana toko faefatra andimy fahavalambin'ny folo. On va relire dans Romains chapitre 4 verset Na dia 18. efa tsisy nanantena aza ny olona rehetra tamin'izany andro zany dia mbola nanantena foana i Abrahama satria tao amin'ny finoana. Espérant contre toute espérance, Abraham a toujours cru parce qu'il avait la foi. Taty aoriana indray Et plus tard, mbola nitsapa-toetra any Abrahama ihany Andriamanitra. Dieu a encore éprouvé Abraham. Notsapan'Andriamanitra toetra izy hoe atraizany tena finoany ity lehilahy atao hoe Abrahama ity. Dieu a testé Abraham pour voir jusqu'où il croit. Tena fantany marina ve iaho hoy Andriamanitra. Dieu se demande si Abraham connaît vraiment Dieu. Atraiza hoy Andriamanitra ny finoany ahy
sy ny teniko. Jusqu'où il a la foi en moi et en ma parole. Tsy mbola niova tamin'ilay finoana nanana teo aloha ve i Abraham? Est-ce qu'Abraham n'a pas encore changé sa foi? Andriamanitra ma tsy malala, Andriamanitra ma tsy mahafantatra hoe ndraindray rehefa mandeha ny andro, mandeha volana, mandeha ny taona dia lasa mivadika ilay olombelona manompo azy. Parce que Dieu connaît que plus le temps passe, plus les personnes qui le servent changent. Lasa maty ilay finoana nanana teo aloha. Il y a des gens qui n'ont plus la foi. Dia tian'Andriamanitra ho fantatra ny finoan'i Abrahama hoe mbola mitoetra amin'ny finoana mandrakakitry ve izy. Et Dieu voulait savoir si Abraham demeurait encore dans la foi ou pas. Noho izany no tsapain'Andriamanitra toetra izy. C'est alors que Dieu lui a testé, lui a éprouvé. Ilay fitsapa-toetra nataon'Andriamanitra taminy dia tahorinany nazahoany an'ilay taranaka. L'épreuve s'est passée après qu'il ait enfanté. Rehefa le bebe le zanaka nateraka izy mivady Quand son enfant a grandi, dia hoy indray Andriamanitra tamin'ny Abraham, Dieu a encore dit à Abraham, i Abraham ô, Abraham, Abraham ô, Abraham, omeo ahy Isaka zanako ilay tokana. donne-moi ton fils unique Isaac. Fantatro fa tena tianao i zanako ilay tokana io. Je sais que tu aimes tant ton fils unique. Tena tianao izy satria zanaka faterana. Tu l'aimes vraiment parce que c'est l'enfant de ta vieillesse. Fa saingy mangataka aminao aho omeo ahy izy mba ho atao fanatitra any amin'ny tendrombohitra zay ho lazaiko aminao. Mais je te demande, donne-le-moi pour me faire un holocauste dans une montagne que je vais te dire. Notakian'Andriamanitra tamin'ny Abrahama zanan'ilay tokana araka nambarako mba ahafantaran'Andriamanitra hoe mbola mitoetra amin'ny finoana foana ve i Abrahama. Dieu réclamait le fils unique d'Abraham pour lui tester s'il demeure encore dans la foi ou Dia pas. ray natompoandriamanitra ry mpiany malalo. Mais Dieu soit glorifié, Fa tsy mbola niova mihitsy ny finoan'i Abrahama. car la foi d'Abraham est restée intacte. Lasa ny andro, lasa ny volana, lasa ny taona fa tsy niova mihitsy ny finoan'i Abrahama. Les jours passent, les mois passent, les années passent, mais la foi d'Abraham est restée intacte. Mbola nataon'i Abrahama ho zava-dehibe hatrany hatrany ny fanekena sy ny fankatoavana ny teny nataon'Andriamanitra. Abraham a toujours mis de l'importance dans l'obéissance à Dieu et à sa parole. Nasehon'i Abrahama teo mason'Andriamanitra fa mbola manana finoana lehibe mihitsy izy. Et Abraham a montré devant Dieu qu'il avait encore une grande foi en lui. Tian'Andriamanitra mba ho tahaka izany ny fiainantsika rehetra tonga eto. Et Dieu veut que nous ayons une vie pareille. Amaha-olon'Andriamanitra atsika. En tant que peuple de Dieu, Mila manana finoana isika. nous devons avoir la foi. Lasa ny andro, lasa ny volana, lasa ny taona, mila mitoetra ny finoana foana isika. Les jours peuvent passer, les mois peuvent passer, les années peuvent passer. Nous devons toujours demeurer dans la foi. Ary na inona na inona zava-misy miatahaky ny finoantsika Et quelles que soient les situations qui attaquent notre foi, dia hijoro ho manam-pinoana foana isika. nous devons rester fermes et toujours avoir la foi. Tsy ho resy zavatra ratsy hitan'ny masosika. Nous ne serons pas vaincus parce que les yeux voient. Tsy ho resy zavatra ratsy elon'ny sofintsika. Nous ne devons pas vaincus parce que les oreilles vont entendre. Fa hitoetra ny finoana mandrakariva isika. Mais nous devons demeurer dans la foi tous les jours. Andoka efa kitsika ny tantara milaza fa notsapan'Andriamanitra toetra tokoa i Abraham. Nous allons voir l'histoire qui dit que Dieu a éprouvé Abraham. Genesis 3:20 manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. C'est écrit dans Genèse chapitre 22 versets 1 à 13. Avy hatrany dia vakitsika amin'ny alalan'ny teny frantsay le izy. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Verset 4. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer.
puis nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Verset 7. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant « Mon père !» Il répondit « Me voici mon fils !» Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» L'ange dit « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Je vais relire le verset 1 et 2. Rehefa afaka zany zavatra zany dia nizan'Andriamanitra toetra Abrahama ka hoy izy taminy ry Abrahama ary hoy izy inty ao ary hoy izy eto zanakao ny ilay tokanao zay tianao dia Isaka ka makanesy any amin'ny tany Moria ary atero any izy ho fanatitra hodorana ao amin'ny tendrombohitra anankiray zay holazaiko aminao. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit « Abraham », celui-ci répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Satria tao amin'ny Abrahama ny finoana. Parce qu'Abraham avait la foi. Dia tsy salasala nandrorosaina mihitsy izy. Il n'a pas hésité ni douté une seule fois. Fa nanapa-kevitra avy hatrany nanaiky sy nakatoa zay nangatan'Andriamanitra taminy. Mais il a décidé tout de suite d'obéir à Dieu et à ce qu'il a dit. Sarotra katoavana kely eteny. La parole est difficile à obéir. Fa noho ny finoana nananany dia nekeny Andriamanitra nekeny ny teny nataon'Andriamanitra taminy. Mais grâce à la foi qu'il avait, il a obéi à la parole de Dieu. Ry fiangonana rehetra manarika zao fampoim-pivavahana izao. Chère Église qui assistait à ce culte aujourd'hui, manana finoana isika amin'ny maha-olon'Andriamanitra atsika. et la foi en tant que peuple de Dieu. Aoka hanana finoana tahaka ny Abrahama mihitsy isika rehetra. Il faut que nous ayons la foi comme Abraham. Porofoy amin'ny alalan'ny farekena sy ny fankatoavana teny ny finoana anananao. Prouve ta foi par l'obéissance à Dieu et à sa parole. Ry fiangonana tonga eto. Chère Église qui assistait, Araky ny efa nambarako taminareo teo aloha, comme je vous ai déjà dit auparavant, ny finoana no anisany ain-dehibe ny fiaina ny fanahintsika ahafahan'Andriamanitra mampiseho sy mampisogadina ny fiainantsika maha-olon'Andriamanitra atsika. la foi est une des conditions sine qua non pour que Dieu montre qu'il est Dieu sur notre vie. Ny finoana ho iaho no anisany ain-dehibe ny fanahintsika ahafahan'Andriamanitra mampiseho sy mampisongadina ny maha-olon'Andriamanitra atsika. La foi est vraiment une condition cruciale pour notre âme afin que Dieu montre qu'il est Dieu sur notre vie. Rehefa hitan'Andriamanitra ianao amin'ity androandroany ity, Quand Dieu va te regarder aujourd'hui fa manana finoana tahaka ny finoan'i Abraham, et s'il verra que tu as la foi comme la foi d'Abraham, dia tsy maintsy ho amarin'Andriamanitra aminao ny teny fikasany rehetra voasoratra ao anatin'ity baiboly ity. il se doit d'accomplir toutes ces promesses qui est écrites dans la Bible. Na firy zany teny fikasany zany tsy maintsy ho amarin'Andriamanitra. Peu importe le nombre de ces promesses, il doit l'accomplir. Zay nataon'Andriamanitra tamin'ireo mpanompony teo aloha noho ny finoana nananany dia ho ataon'Andriamanitra amintsika taranaka ankehitriny raha manana finoana isika. Et tout ce que Dieu a déjà fait à ses serviteurs auparavant grâce à leur foi, Dieu aussi va les faire pour nous grâce à notre foi. Ohatra amin'izany ny laza baiboly fa raha miverina amin'Andriamanitra sy mino a Jesosy ianao dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao.
Par exemple, la Bible dit que si nous revenons à Dieu, Dieu sauvera aussi notre famille. Aza mirorosaina mihitsy ianao na dia atao hoe mbola ao anatin'ny adalàna ary ny taranakao. Il ne faut pas alors que tu hésites, même si, par exemple, ta famille est encore Tsy maintsy dans la tanteraka ny folie. voalaza amin'ny baiboly. Mais la parole de Dieu qui est écrite dans la Ho Bible vonjena doit ny taranakao. s'accomplir. Tes enfants vont être Ho sauvés. vonjena ny taranakao. Tes enfants vont être sauvés. Dia mampanompon'Andriamanitra amafisiko amin'ny alalan'ny teny mivoaka ny vavako zany teny zany. Et en tant que serviteur de Dieu, je réaffirme par ma Tsy parole maintsy vonjena ny taranakao que tes enfants doivent être Tsy maintsy sauvés. vonjena ny Tes taranakao enfants vont être sauvés. ho tanteraka ny zany. Qu'il en soit ainsi. Rehefa hitan'Andriamanitra fa manana finoana tahaka ny Abrahama ianao, Et quand Dieu verra que tu as aussi la foi comme la foi d'Abraham, dia tsy maintsy omen'Andriamanitra antsika ny valimbavaka araka ny nangatantsika tamin'Andriamanitra. et il se doit d'exaucer à tous nos prières. Aza mirorosana mihitsy ianao manoloana ireny valimbavaka tsy mbola tanteraky ireny. Ne doutez pas, même s'il y a encore des prières qui ne sont pas exaucées. Fony mbola tanora i Abrahama no efa mivavaka tamin'Andriamanitra mba hanataranake. Tu sais qu'Abraham a déjà prié pour avoir d'enfants quand il était jeune, Aty zay ihany izy mivady fa tsy tanteraka ilay nangatahana. mais ils se font vieux, mais ils n'ont pas encore eu l'accomplissement de la promesse. Misy ohatran'Andriamanitra anefa isika fa Andriamanitra manana ny fotoanany. Mais nous remercions Dieu, car Dieu a son temps. Noho izany ambarako ampasahiny ny fangatana nataonao efa henon'Andriamanitra. Aujourd'hui, j'ose déclarer que Dieu a déjà entendu tes supplications. Ary ny nangatanao ho valian'Andriamanitra. Et Dieu va accomplir tout ce que tu as demandé. Misy teny zay eo amin'ny Korintiana faharoa toko fahaefatra dia fahatelo ambin'ny folo. Il y a la parole qui est écrite dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Olona mpanompon'Andriamanitra anankiray atao hoe Paoly apôstôly. L'apôtre Paul a dit, Satria manana ny fanahy ny finoana izay ka dia miteny. Mino izay ka dia miteny. parce que nous avons l'esprit de la foi, nous avons la foi, donc nous affirmons. Ka dia miteny aminareo eo anatren'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy aho. Ho azonareo ny valimbavaka. Donc je vous dis au nom de Dieu, au nom de Jésus, que Dieu va exaucer votre prière. Condition raha manana finoana ianao dia ho tanteraka izay nambarako izay. Mais la condition, c'est que tu dois avoir la foi. Asa mametran'Andriamanitra mihitsy ianao. Ne limitez jamais Dieu. Atao hiteka mahafon'Andriamanitra Acclamons Dieu. Halleluja. Rehefa hitan'Andriamanitra fa manana finoana ilay nananany Abrahama ianao, Quand Dieu verra que tu as la foi comme la foi d'Abraham, ny fitahina zay fanomen'Andriamanitra ny Abrahama dia omeny antsika taranany ihany koa. toutes les bénédictions que Dieu a données à Abraham, il va nous les donner aussi. Efa laza matsy ny tompon'Andriamanitra tsy to Parce que le Dieu Tout-Puissant a déjà dit fa ho tahina i Abrahama sy ny taranany. qu'Abraham et sa descendance sera bénie. Ary isika fiangonana manarika zao fotoana izao Et nous, Église qui assistons à ce culte, noho ny amin'ny Jesosy Kristy grâce à Jésus-Christ, dia neken'Andriamanitra ho isan-taranaka Abrahama. nous sommes parmi les descendants Ka d'Abraham. raha manana finoana tahaka ny Abrahama ianao Et si tu as la foi comme la foi d'Abraham, dia ho tahina tahaka ny Abrahama. tu seras aussi béni comme Abraham. Ho tahina amin'ny lafiny zavatra rehetra. Tu seras béni dans tous les aspects de la vie. Satria mpanompon'Andriamanitra manana finoana aho Et parce que je suis un serviteur de Dieu qui a dia la foi, mijoro eto anatrehan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy ho tahina tokoa ane ianao. je me tiens debout devant Dieu. Au nom de Jésus, tu seras vraiment béni. Ho tahina ianao rehefa mivoaka ny tokantranonao. Tu seras béni quand tu sortiras de ta maison. Ho tahina ianao rehefa miditra Tu tokantranonao. seras béni quand tu vas entrer dans ta maison. Avy any velany ianao hitondra fitahina ao anaty tokantranonao. Depuis l'extérieur, tu vas apporter la bénédiction à l'intérieur. Rehefa vita dia fotoam-pivavana ity andeha hody ianao hitondra fitahina ao an-tokantranonao. Quand tu vas quitter ce culte, tu vas apporter la bénédiction dans ta maison. Quand Amin'ny tu vas anaran'i rentrer. Jesosy ho tanteraka amin'izay Au nom de zany. Jésus, qu'il en soit ainsi selon ta foi. Ary ny ray amin'ireo fitahina zay ambarako ampasahina eto dia ity.
Et une des bénédictions que je vais vous dire avec conviction, ho tsara fiafara ianao, tu auras une fin ho heureuse. tsara fiafara Tu ianao. auras une fin heureuse. Amin'ny anara Jesosy mbola ilazako hoe ho tsara fiafara Je dis ianao. cela au nom de Jésus, tu auras une fin heureuse. Mety mafy niady atreanao, Peut-être que tu traverses encore des mety difficultés. anakorotana ny lohanao no ny olana, Peut-être que tu as des grands problèmes. fa raha manam-pinoana ianao dia marina ny teniko ho tsara fiafara ianao. Mais si tu as vraiment la foi, ma parole est vraie, tu auras une fin heureuse. Akatana ianareo izay mino mba hiteka sy horakoraka mafy Que be. ceux qui croient acclament fort pour le Seigneur. Ohatra iray farany dia mbarako aminareo ity Je vais vous dire un dernier exemple. hoe ny finoana porofony amin'ny alalan'ny fanekeny sy fakatavana ny teny dia mitondra fiainana mahagaga. Que le fait de prouver notre foi par l'obéissance à Dieu nous emmène dans une vie miraculeuse. Ary ilay fanekeny sy fakatoavana ataontsika io Et le fait d'obéir à Dieu, dia tsy hoe zavatra forseny ce n'est pas quelque chose de forcé, hoe tsy maintsy manaiky sy makatoa, que je dois absolument obéir fa à Dieu. fandresen-dahatra ao anaty. Mais c'est une conviction intérieure. Ao anaty loha mihitsy misy fandresen-dahatra. Dedans de toi, il y a une forte conviction. Ohatra hoe mame fanatitra ianao na mame mpafolon-karena Par exemple, si tu vas donner l'offrande ou la dîme, dia tsy tokony ho zavatra forcé le izy, tu ne devrais pas te sentir forcé, fa fandresen-dahatra ao anaty. mais tu devrais être convaincu en dedans de toi, Satria izay mihitsy le finoana. parce que c'est ça la foi. Ohatra amin'izany zao vakitsika ny Hébreu toko farak'y ambin'ny folo andimy fahatelopolo. Par exemple, on va lire dans Hébreux chapitre 11, verset 30. Hoy ny baiboly hoe finoana no nampirodana mandan'i Jeriko rehefa nodidinina fotoana. La Bible dit que c'était par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées après que le peuple en avait fait le tour. Araka voalaza baiboly tonga teo alohan'ny mandan'i Jeriko ny zanak'Israely. Et comme la Bible dit, le peuple d'Israël était face au mur de Jéricho. Tamin'izany fotoana izany dia voadidina manda lehibe sady avo be ny tanànan'i Jeriko. À cette époque-là, la ville de Jéricho a été entourée d'un mur. Tamin'izany fotoana izany ihany koa nihidy mafy ny vavahadin'i Jeriko. Et le portail de Jéricho a été barricadé. Kanefa tsy maintsy mamakivaky an'io tanàna io ny zanak'Israely zay notariny Josoa voatokany amin'ilay tany Kanana. Mais le peuple d'Israël, qui était conduit par Josué, devrait passer par cette ville de Jéricho pour arriver à Canaan. Amin'ny maha-olona ny olona dia verhevitra ry zareo tamin'izany. Et en tant qu'être humain, ils ne savaient plus quoi faire à cette époque-là. Tena verhevitra ry zareo Ils ne savaient plus quoi faire. hoe ahoana no atao, Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? ahoana no atao. Qu'est-ce qu'on va faire? Dia raha nanefa Andriamanitra tsy tony Mais Dieu soit loué, fa niteny tamin'ny Josoa Andriamanitra, car Dieu a parlé à Josué. ry Josoa, Josué, aza matahotra ianao ne crains pas, fa efa natolotra eo an-tanànao ny tanàna Jeriko. car la ville de Jéricho a été déjà donnée entre tes mains. Efa natolotra eo an-tanànao ny lehilahy mahery rehetra ao Jeriko. Tous les hommes forts de la ville de Jéricho ont été livrés entre tes mains. Efa natolotra eo an-tanànao ny mpanjakan'i Jeriko. Le roi de Jéricho a été déjà livré entre tes mains. Noho izany mba tokanareo hivoaka mpandresy Donc, pour que vous puissiez sortir vainqueur, dia ekeo sakatoavo ny teniko. obéissez juste à ma parole. Mandeha ianareo mandidina ndre mandeha isan'andro mandritra fito andro anty mandan'i Jeriko ity. Fais le tour du mur de Jéricho une fois par jour pendant 7 jours. Ary amin'ny andro fafito dia nididina impito ianareo. Et au 7e jour, vous allez faire 7 tours. Rehefa vita zay dia hotsofina ny anjomara mafaneno. Et quand vous allez accomplir cela, vous allez faire sonner la trompette. Dia iorakoraka ianareo rehetrarehetra. Et vous allez acclamer très fort. Fa zao vao mafaly irodana io mandan'i Jeriko io. Mais la bonne nouvelle, ce mur de Jéricho va tomber. Tsy noho ny herinareo ry Josoa, Josué, ce ne sera pas par votre force, fa amin'ny alalan'ny herin'ny teniko sy ny herin'ny fanahy masina. mais c'est par la puissance de ma parole et du Saint-Esprit. Dia hoy ny voalaza baiboly
ny ekeny Josoa sy nakatoaviny zany teny zany. Et la Bible nous raconte que Josué a mis en pratique et a obéi à Dia la akory tokoa parole. zava-magaga fa nirotana ny mandan'ny Jeriko. Et qu'est-ce qui s'est passé comme miracle? Le mur de Jéricho est tombé. Manamafy zany ny baiboly amin'ny androany ity La Bible nous dit aujourd'hui fa ny finoana nanan'ny Abrahama sy Josoa tena mitovy. que la foi qui était en Abraham était pareille à la foi que Josué avait. Ny finoana nanan'izy ireo dia niporofony tamin'ny alalan'ny fanekena sy ny fankatoavana ny teny. Ils ont eu la même foi et ils l'ont prouvé pareillement en obéissant à la parole. Manomboka amin'ny androany ity azy À partir d'aujourd'hui, andao sika rehetra toka eto allons, nous tous qui sont présents, anaporofo ny finoantsika allons prouver notre foi, zay fandresen-dahatra ao anaty cette conviction intérieure, amin'ny alalan'ny fanekena sy ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. à travers l'obéissance à la parole de Dieu. Ka na dia sarotra ankatoavana amin'ny maha-olombelona aza le teny dia oka hijory ianao ka akato foana. Et même si obéir à la parole semble difficile en tant qu'humain, il faut que nous obéissons toujours. Ary na ny teny ho aloka vavana mpanompon'Andriamanitra aza raiso amin'ny finoana. Et même les paroles que nous, serviteurs de Dieu, nous allons dire, vous devez le recevoir avec foi. Satria fanapana ten'Andriamanitra fa ho toaviko ny teny zay aloka ny vava amin'ny mpanompoko. Parce que Dieu a déjà promis qu'il va justifier les paroles de son serviteur. Ho tanteraka aminareo avokoa ne zany Qu'il en rehetra soit zany. ainsi pour vous. Andao ary tsika rehetra amin'izao fotoana izao hiaraka hivavaka. Nous allons à présent prier. Mivavaha amin'ny fonao rehetra ianao. Prie vraiment de tout ton cœur. Amafiso amin'Andriamanitra ny fanekenao fa ianao dia azy mandrakizay mandrakizay. Et redis à Dieu aujourd'hui que tu lui appartiens pour toujours. Tena mivavaha ianao mba ho isan'ireo olona hitoetra amin'ny finoana porofonao amin'ny alalan'ny fanekena sy fankatoavana. Et prie pour que tu sois parmi les hommes qui demeurent dans la foi et qui va prouver cette foi en obéissant à la parole de Dieu. Amafisiko fa ao anatin'ny vavaka ataontsika aoka hanana finoana tahaka ny Abrahama sy Josoa isika. Et je redis encore et encore que pendant la prière, il faut que tu aies la foi comme la foi d'Abraham et de Vitanao Josué. fa tsy dilatra taona ity ahita ny voninahitr'Andriamanitra Et tu ianao. verras qu'avant la fin de cette année, tu vas voir Dieu agir dans ta vie. Efa bolana ngesisa dia ho tapitra ny taona e. Il reste plus que 4 mois avant la fin de cette Amin'ny année. anaran'i Jesosy ho anatin'ny efa bolana ahita ny voninahitr'Andriamanitra Au nom zao de fiangonana Jésus, zao. pendant ces 4 mois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Andao tsika hiaraka hivavaka ny mpitarika fiderana rehetra izay mibaka toerana. Nous allons prier ensemble. Samy mivavaka sika rehetra. Prier. Apetrao amin'ny fonao ny tananao. Si tu peux mettre ta main sur ton cœur Samy mivavaka ianareo rehetra. et prier encore. Samy mivavaka ianareo rehetra. Priez vous tous qui êtes là Matoky fa hiasa Andriamanitra. et ayez confiance que Dieu va agir. Samy mivavaka izy. Prie encore. Raha misy karazana devoly manelingelina ny sainao toery ray amin'ny anaran'i Jesosy izy. Si tu sens qu'il y a des démons qui troublent tes pensées, résistez à ces diables-là. Tsy maintsy resinao io Tu dois les vaincre. satria miaraka amintsika ato Andriamanitra. Tu peux les vaincre parce que Dieu est avec Raha nous. mino an'izany teny ambarako zany ianareo dia hivoaka mpandresy. Si tu vas croire en ma parole, tu vas sortir victorieux. Toy izy mivavaka riavana malala. Continue encore à prier. chers Ianareo izay ny assemblées. tokantrano mivavaha tahaka anay ihany koa. Et vous qui êtes chez vous, vous pouvez aussi prier avec nous. Toy izy mivavaka. Continue à prier.
toy izy mivavaka ao antsika rehetra. On continue à prier. Zay inonao dia ho ataon'Andriamanitra aminao androany. Dieu va accomplir ta foi aujourd'hui. Zay inonao ho ataon'Andriamanitra aminao androany. Tout ce que tu crois, il va réaliser. Raha marary anao dia ho sitrana. Si tu es malade, tu seras guéri. Ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Tu seras guéri au nom de Jésus. Dia renany tompo fa hovany ihany koa ny olana. Dieu aussi va résoudre les problèmes. Atao hiaraka anao hira anankiray amin'ny finoana isika fandriamanitsika dia mendrika ho dia raina. Nous allons chanter avec foi puisque notre Dieu mérite d'être loué. Nous allons faire la louange en étant debout. Daotsika hitsanga. Era ini
tsika ity tanana mafany Jesosy. Halleluja. Samiara maka toerantsika rehetra. Amarana fotoana amin'ny arana vavaka isika dia rehefa avy eo isy filazana ho apetrako. Misaotra Andriamanitra fa vita somatsara ny fotoam-pivavahana androany izay nitondrana ho anay teto. Misaotra fa nampianatra anay ny amin'ny tokony fiainanay ianao dia ny fananana finoana. Ka izay rehetra nanana finoana tahaka ny nananan'i Abrahama sy ny nananan'i Josoa dia tahaka izay nataonao tamin'ireo mpanomponao lehibe ireo no ho ataonao aminay fiangonana izay namonjy ny fotoam-pivavahana tamin'ity androandroany ity. Sitrana ny marary fa ny olana ny fiainana tena azo valim-bavaka izy mitendra votra mpanomponao teo ho tanteraka aminy. Misaotra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia no tsara filazana